Mifototra kosa amin'ny PND na ny Paik'ady Natao Dinasa ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 720 Vinavinaina hiakatra 4.5 isanjato ny tahan'ny fitombon'ny harikarena amin'ny taona 720 ina ary Noeritreretina any amin'ny miliara Ariary ny fandaniam-bolam-panjakana amin'ny taona 720 zany hoe ahitana fiakarana 7.7 isanjato raha oharina tamin'ity taona 720 ity. Andeha ro jerentsika izay sary izay. Ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 720 dia mifototra amin'ny Paik'ady Natao Dinasa na ny PND. Ny tanjona amin'izany dia ny ahazoana amin'ny fitombon'ny harikarena matanjaka, maharitra ary mihatraika amin'ny fiainam-ponina. Fitantanana ara-drary ny volam-panjakana amin'ny alalan'ny fanetsehana arak'izay azo atao amin'ireo loharanom-bola sy ny fikajiana amin'ny fahombiazan'ny fandaniana amin'ny volam-panjakana, fifehezana amin'ny fahantanjoko ny fanjakana ho 3.7 isanjato isan-taona. Vinavinaina hiakatra 4.5 isanjato ny tahan'ny fitombon'ny harikarena amin'ny 720 ka ny fampitomboana ny fampidiran-ketra hatrany amin'ny 10.4 isanjato no fanamby apetraky ny mpitondra. Noeritreretina any amin'ny 1.705 miliara Ariary ny fandaniam-bolam-panjakana amin'ny taona 720, izany hoe ahitana fiakarana 7.7 isanjato raha oharina tamin'ny taona 720. Heverina hena 7.2 isanjato ny tahan'ny fisondrotan'ny vidim-piainana raha toka 7.7 isanjato izany tamin'ny lalàna fanitsina ny tetibolam-panjakana 720. Mikasika ny loharanom-bola anatiny, heverina ny ampitomboana ny fampidiran-ketra. Tsisy ny hetra vaovao ny taona 720 fa fisondrotan'ny tany ho izy. Izy kosa ny fanovana ny fehezan-dalàna amin'ny fefy fahadiseranana araka ny voafaritra ao amin'ny volavolan-dalàna aotra 720 momba ny tetibolam-panjakana. Raha oharina amin'ny taona 720, heverina ny ampiakarina ho 13.7 isanjato ny fidiram-bola amin'ny fahadiseranana. Mikasika ny fandaniam-bola ho an'ny taona 720, akoatra ny fandaniana amin'ny karama, anisan'ny tafiditra ao anatin'ny tetibolam-panjakana 720 ny fanatanterahana eto Madagasikara ny fivoriam-ben'ny frankôfonia, ny fizarana sakafo amin'ny mpianatra sekoly, famenona ny kitapom-bola amin'ny fisotroan-dronono 300 miliara Ariary, fanohanana ara-bola ny jirama ary ny fampindramam-bola sy fanampiana ara-bola ny faritra sy ny komuna.